Ao anatin'ny pejy politika kosa maro anisy ireo olona avy ao amin'ny antoko HVM hanolotra olona ihany koa izy ireo hovidiana hitarika ireto olona izay voafidy ireto. Misy kosa ny fepetra izay takin'izy ireo amin'izay olona atolotra hovidiana hitantana izay olona izay. Teo amin'ny fanazavany filohan'ny antoko HVM Andriamatory Volakotovao. Hanolotra olona hovidiana filohan'ny antenimieran-doholona ny antoko Hery-Vaovaon'i Madagasikara izay manana ny maro anisa ao anatin'ny antenimieran-doholona araka nambaran'ny filoha nasionaly ny Rivo Rakotovao. Toerana 530 ny tazomin'ny HVM ao anatin'ny antenimieran-doholona, ny 430 lany tamin'ny fifidianana loholona tamin'ny 9 Desambra 2024 ary ny iray Ratalata Georges no tendreny ny filoham-pirenena. Saingy akoatra ireo nisokatra amin'ny fiaramiasa amin'ny senatera hafa ny antoko. Andray anjara feno anatin'ny fifidianana birao-maharitra ny antenimieran-doholona ny HVM ary manana amin'ny fepetra takiana amin'izay olona tokony hitarika ny filohan'ny antenimieran-doholona izay izy ireo. Mila olona maresy lahatra aloha farafaratsiny ny maro anisy ao anatin'ny chambre haute io zany. Mila maresy lahatra ilay izy. Zay dia hiasa anatin'izany anatin'ny politika satria dia mila androm-panjakana faharoa eto amin'ity firenena ity ka manana ny eritreritra izay HVM tsy ny olona fa hoe tokotokony ohatr'izao. Ny voalohany indrindra raha mba ny sitraponay dia ny olona afaka miara-miasa akaiky amin'izao fotoana izao marina hoe sarahan'ny lalàna mazava tsara ny andraikitry ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna kanefa tokony hiaraka mivohy makany amin'ny fampandrosoana zany ka olona maro izy ireo nefa fa betsaka moa ny voalaza. Zay dia hiasa tokoa ary hanolotra ny HVM dia hanolotra olona ho tendrena ho fidiana mantsy ho filoha sy ireo andraikitra ny birao-maharitra fa dia manana profila tokoa zay ao anatin'izay zay nasaiko teo hoe ny olona vonona ampandroso anakina tsy maninona fa anakina atao fampandrosoana fa tsy ao indray nanaovana andeha hitaritana ady la politika eto amin'ity firenena ity. Zay ny anay no ezahanay arak'izay tratrany herinay. Ny talata 6 febroary 2024 manomboka amin'ny foloara maraina no isokafana fivoriana manokana ny antenimieran-doholona araka ny fampitambavao ny vontsy androm-panjakana ity. Fananganana amin'ny birao-maharitra ny antenimieran-doholona sy ny fitsipika anatiny ny fehitira fanjakana ity no landinika voalaza.